Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniry. Agnaterana fiarabagna feno firariantsoa anareo jiaby magnaraka ity fandaharagna ity amin'ny zao fotoagna zio ty. Alahady fa 7 amandavantaona taona B. Ny loha hevitra amezan'ny fiangonana antsika niany ny hoe naosa aza isika eo Kristy hoerintsika. Ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaragna avy amin'ny ray aman-drenitsika ary no aroso aminareo amin'ity fandaharagna ity ary agnasagnanareo mpitiavagna hagnaraka zegny hatramin'ny farany. Ny vakiteny masina voalohany boky ny Ezekiela mpaminany toko 2 andininy 2 ka hatramin'ny andininy 5. Tamin'ny zegny andro zegny dia niditra tato anatiko ny fanahy sady nampitsangana ahy ka nandre ny tompo ny teny tamiko aho. Hoy izy tamiko: ry zanak'olona, indro ianao irahiko ho any amin'ny zanak'Israely, ho any amin'ireo vahoaka mpiodina izay niodina tamiko. Fa efa nanota tamiko mandrak'androany aza ireo sy ny razany. Ireo zanaka manao tarehy, tsy mahalala menatra sy mafo ireo no anirahako anao. Izao no lazainao aminy, izao no tenin'ny Tompo Andriamanitra. Ka na ieno izy ireo na tsy ieno, fa taranaka mpiodina izy, dia alala fa misy mpaminany eo aminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vakitiny masina faharoa, taratasy faharoa ny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, fandrao mirearea noho ny alehiben'ireo fanambarana aho, dia nasiana tsilo tao amin'ny nofoko, dia anjelin'ny satana amely te hamena ahy, mba tsy ireareako. Ny amin'io dia intelo aho no nangataka tamin'ny tompo, mba analany an'io amiko, fa izao ny navaliny ahy. Ampy ho anao ny fahasoavako, sady amin'ny fahalemena indrindra no ipariahan'ny heriko. Ko dia vomeka sitrako aza ny irearea amin'ny fahalemeko, mba itoeran'ny herin'ny Kristy amiko. Izany no ifaliako amin'ny fahalemeko, amin'ny fahafahambaraka, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana noho ny amin'ny Kristy, satria ny fahalemeko no heriko. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ny evanjely dia nalaigny tamin'ny evanjely masina nosoratany Masinda Marika, toko faha 4, andininy 1 ka hatramin'ny andininy faha 4. Tamin'ny zegny andro zegny Jesoa nankany amin'ny tanina Beazy ary nagnaraka azy ny mpianany. Ary rehefa sabata ny andro dia nampianatra tao amin'ny sinagoga izy, ka be tamin'izay nihaino azy no gaga tamin'ny fampianarany sy nanao hoe: taiza no nazahoan'io izany rehetra izany? Fa endrena manao ahoana izao nomena azy zao, ary ahoana no ahefan'ny tanany izany asa lehibe izany? Moa tsy io va ile mpandrafitra, zanaky Maria, rahalahin'i Jakoba sy Josefa, ary Joda sy Simona? Moa tsy aty amintsika va ny anabaviny? Dia tafintohina taminy izy ireo. Fa hoy Jesoa taminy: tsy misy mpaminany tsy enikaja afa-tsy amin'ny taniny sy amin'ny fianakaviany ary amin'ny havany ihany. Ary tsy nahazo nanao fahagagana akory izy teo, fa marary vitsivitsy monja no nisitraniny tamin'ny fametrahan-tanana, ary gaga izy no ny tsy finoan'ireo. Dia nitety ny vohitra manodidina izy sy ny mpianany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.
Ry kristianina havana amin'izao alahady 7 mandavataona izao, ny tenin'Andriamanitra dia mamperitreritra antsika bebe koa satria ary fantatra sika aza aisika sinjery dia sinona zany fa tsy misy mpaminany masina taniny. Matetika dia toa irery ny fitorinany vaovao mahafaly, ny mpitory ny vaovao mahafaly to mitory-teny any anevitra aza araky ny voalaza, ary misy aza fanenjena azo tahaka ny voalazany vakiteny voalohany dia ny bokyny Ezekiela, ary misy ny mafiatoka sy mety ieno an'izany afatr'Andriamanitra izany. Ka izay indrindra no tiany Eglizy hoeritreretitsika amin'izao mandavataona izao, tsy mandeha ho azy tokoa ny asa fitoriana, ny fivelomana ny finoana ankapobeny sy tany malemy anorenam-pangady ny finoana, fa ady sady dia hoitsika matetika ady amin'ireo toetra rasy ao anatintsika ao, ka mahatonga atsika aza tsy say mijoro ho vavolombelona, ao ny tahotra, ao ny ainatra, ao ny fialonana, ao ny fitiavatena, ireny tsy maintsy edivatsika ao anatintsika ao, ary ireny aza indraindray ny tena mahavisatra. Ka na izany na sy izany koa aza fa misy ny ady etrena avy ety ivelany dia ny fanenjena, ny fanaratsiana, ary ny tsy falavorariana ihany koa, ary eo ihany koa ireo zava-misy izay mamatopatotra avy ety ivelany, ary matetika aza dia tsy afahana mitory. Nefa na izany na sy izany araky ny tenin'ny masindapoly amin'ny Timote, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia tsy maintsy mizoro isika, ary dia izay no nataon'i Jesoa ao amin'ny evanjely. Naniry dia naniry izy amin'ireo manodidina azy, nefa ireo manodidina azy, ireo fianakaviany indrindra no naneso azy azy bataiza moa nazahoany zao fahendrena zao, zany hoe izy ireo dia mahasapa fa fahendren'Andriamanitra, Andriamanitra i Jesoa. Nahita izy ireo fa sy fahendren'olombelona no niteny, nahasapa izy ireo kanefa mason'olombelona no nijereny an' Jesoa, zany hoe ny maso nandavanandrom-piainany no nijereny an' Jesoa, ka tsy afaka nisokatra izay maso izay. Izay tokoa ary kristianina havana, raha sy maso-pinoana no ijeresika an'izay fiainana ao am' Jesoa, ny maha-kristianina sika, ary fanohizana ny fandalinana ataosika, ary dia izay moa no averimberisika matetika hoe fandaliana-pinoana, nanana maso-pinoana Izaira zay olona vahiny ka nanatona an' Jesoa, nanana maso-pinoana ilay vehivavy Nisidraka sitrana izy ireo, na ny zanavaviny Zaira na ilay vehivavy Nisidra dia samy sitrana noho n'izy manana maso-pinoana, zany hoe afaka nifampitraotra tamin'i Jesoa, afaka niaona tamin'i Jesoa. Ny fampitrahovana, ny fifampitrahovansika amin'i Jesoa no miteraka an'izay finoana izay, ary maso-pinoana rehefa avy eo dia mitondra famonjena. Ireo havany kosa nefa dia sy nahasapa an'izay tamin'ny nizy nitrotra tamin'i Jesoa, fa mason'izao tontolo izao no jereny azy, ka hoy izy hoe sy zanaky ny Maria ve io, sy eto avy ny rahalahany, ary dia izay ny matetika no mamely asika mba ho izy akoma io, mba mianan-kendry io, ary dia fomba atsika zay tsy maintsy miova ao amintsika. Izay le mahatonga hoe ady sady dia ny fiainana ady ao amin'ny anatintsika ao, satria ny mahatonga ny reto avan' Jesoa anao an'ireo teny ireo dia noho ny fialonana mba tay avy aiza kosa iny, inona koa iny, dia izay koa no matetika mitranga eo amintsika, ary dia fantatra sika ny vokany enontsika ao amin'ny evanjely fa tsy nahazo nanao fagagana akory izy ireo, fa marary ve izy fisomonja no ny sitraniny. Raha sisan'izay maso-pinoana izay tokoa dia ho sarotra no ahitasika fivelarana, ahitasika an'izay tena fiainana ao mahazanak'Andriamanitra. Fa raha ao amintsika tokosa nefa izay maso-pinoana izay, araky ny lazaisika teo, dia nahazo fanasitrana na ny zanaka vaviny Zaira sy ilay vehivavy Nisidra, ary dia torak'izany koa i Paoly rehefa nitrotra tamin'i Jesoa teny an-dalan'i Damasy izy niova, dia fantatra sika ny tantara
fianarany ary dia expérienceny no lazainy eo hoe ao anatin'ny fahalemeko no irerehako satria miasa ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia izay tokoa na dia eo aza ny fahalemesika na dia eo aza ny mahampanota-sika raha velasika hiasa ny fahasoavan'Andriamanitra dia mahavita zavatra mampitolagaga tokoa ao anatin'ny fahalemeko hoe i mason-dahapoly nitoeran'ny herin'ny Kristy ato amiko ka mahatonga ahy havita zavatra mahatolagaga ary anana ny faharetana ay anana ny fahasoavana. Ka izay tokoa amin'izao ezaka ataosika iroso amin'ny lalindalina zao ry kristianina hapana avelao hiasa ao amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra aza ny mason'izao tontolo zao ny fampitrahovasika amin'i Jesoa fa masom-pinoana. Ka raha masom-pinoana dia andray an'i Jesoa isika iona amin'i Jesoa hitrotra amin'i Jesoa tokoa ary dia izay ny communion resisika ary dia izay no mahatonga antsika mamaly hoe amen rehefa mandray communion vatany Kristy. Amen zany hoe mitrotra amin'i Jesoa isika ka miona aminy ka miombona aminy ary zay ny hoe communion fiombonana ary dia ilay fahalemensika nisy fahalavoraritsika dia zary fahasoavana ao amin'i Jesoa ka zary hery hoentsika eo amin'ny fiainantsika hoentsika mamakivaky ny fiainana ka hatonga sika azy na dia misy mpanenjika araka ny voalazantsika teo na dia misy aza ny mpanarasy na dia mafy aza ny ady na dia sarotra aza ny dia mahatoky isika fa raha miaraka amin'i Jesoa tokoa miombona aminy tokoa dia olom-baovao ao aminy ka afaka izoro ho tena vavolombelona. Ry Jesoa Kristy zokinay io marina ankehitriny visy-piraharaha ary maro no manozongozona ny finoana, maro no tady anapotika ny finoana na avy ao an-trano aza amin'ny alalan'ny fanaratsiana na avy ao anatinay aza ka mahatonga anay feno fisalasalana indraindray dia mahatoky anao zahay araka ny voalazany mason-dahiboly ao anatin'ny fahalemeko no iasan'ny herin'i Kristy engany hiasa aminay mandrakariva ianao ka siokivy zahay na dia eo aza ireny fanaratsiana ireny fanezena na ireny fahoriana ireny fa eo anivonay ianao ary dia efa nandresin'ny rasy ka raha miaraka aminao koa zahay dia andresin'ny rasy aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.